Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Raiso ka inoy ny tenin'Andriamanitra. Raiso ka inoy ny tenin'Andriamanitra. Zany no asongadiny nofinainantsika anio indray riavana ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:12. Ny andininy 4:40 hatramin'ny 5:50 farany. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary Jesoa niantso ka nanao hoe, izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naniraka ahy. Ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetra ho maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina, izao tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy, fa ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izao tsy ny teny ho ahy, fa ny ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy, izay holazaiko sy izay hotoriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazan'ny raiko tamiko. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raiso ka inoy ny tenin'Andriamanitra. Tonga amin'ny vanim-potoana izay nampiemotra ireo mpanara-diny Tompo eto amin'ity soratra masina ity, toa lasa nitsimbadika mihitsy aza ny tantara, nitsimbadika ny zava-misy fa ireo jiosy izay nitoriana ny tenin'i Kristy tonga be fanontaniana sy misalasala ary nefara tamin'ny tsy finoana mihitsy aza. Etsakilany ireo jentilisa nangetaeta fatratra te hiaino ny tenin'i Kristy. Raha vakiantsika eo aloha ity soratra masina ity dia izany no hitantsika ohatra eo amin'ny andininy 1:20 sy ny 2:20. Misy ireo jentilisa, ireo Grika izay te hiaino ny tenin'Andriamanitra. Zao no voalaza manao hoe, ary nisy Grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavorafony, ary izy ireo nakany amin'ny Filipo avy any Betsaida any Galilea, dia nangataka taminy ka nanao hoe, tompoko, mba tahahita an Jesoa izahay. Grika jentilisa nangetaeta ahita sy hiaino an Jesoa. Ny zavatra hitantsika nefa ireo jiosy izay nizarana ny tenin'Andriamanitra sady miseho azo mahalala ny tenin'Andriamanitra, tonga mpandahy ny Tompo. Ry amin'ny andininy 4:30 dia ozy izy hoe, efa arenay tamin'ny lalàna fa Kristy ahatra mandrakizay, ka ahoana nilazany hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona. Be fanontaniana ary nefa rano io. Eo amin'ny andininy 7:30 dia hoy ny voalaza hoe, nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo. Ry havako, izany indrindra angamba no nahatonga an Jesoa hiteny manao hoe, mideranao araiko Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao amin'ny endry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany, fa nasehonao amin'ny zaza madinika sy minono kosa. Tao amin'ny Tompo isika andray ny teny ary hino izay voalaza, satria hitantsika eto fa manana firaisana amin'ny ray Kristy sy ny teny. Kristy izay miteny dia tsy iza fa avy amin'ny ray, avy amin'Andriamanitra ray ihany, koa
mendrika inona, mendrika ny henona. Zay mahita ny ray dia zay mahita ny Kristy dia mahita ny ray ary mahita ny teny. Zay mino ny ray dia mino an'ny Kristy ary mino ny teny. Zavatra iray ihany, manana fiombonana anaty, fiombonana tanteraka Andriamanitra ray sy Kristy ary ny teny izay lazainy. Ary izany no ilazany Jesosy fa tonga faty antoka lehibe ho an'izay tsy mandray ny teny ka tsy mba mino izany. Araka ny ambaran'i Jesosy dia tsy tonga hitsara ho izy fa hamonjy izao tontolo izao, saingy ny teny izay tsy inona no tonga ho mpanameloka sy ho tonga mpitsara amin'ny andro farany, arak'izay voalaza eto raha teo. Zay mandahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, zany ihany no hitsara amin'ny andro farany. Ny tenin'ny Kristy ry havako dia i Kristy ihany, ary Kristy dia Andriamanitra iray ihany. Firaisana tsy azo sarahana ao amin'Andriamanitra ray sy Kristy ary ny teny zany. Ka izay mino azy dia miandrandra fiainana mandrakizay. Ary arak'izay voalaza eto hoe fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ao amin'ny teny no miantoka ny mandrakizay atsika. Ny teny dia Kristy, Kristy dia Andriamanitra. Koa ao amin'ny Kristy izay teny Andriamanitra no miantoka ny rahatrizay ho antsika ihany koa. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, natao ho raisina, natao ho ekena, natao hankatoavina ny tenin'Andriamanitra, ary tsy natao ho enona sy ho zaraina sy andraisana fampianarana fotsiny, fa natao inona mihitsy. Mila mino ny teny isika satria ao amin'ny teny no hitenenan'ny Kristy, ao amin'ny teny no ahitantsika ny Kristy, ary ao amin'ny teny no ahitantsika an'Andriamanitra marina. Tao amin'ny soratra masina isika tsy hisalasala ny amin'ny tenin'ny Kristy izay miteny amintsika, fa ao amin'ny finoana ny teny no ahitana fahombiazana. Na dia manano sarotra aza ny fanekena ny tenin'Andriamanitra, dia ny finoana izany ihany no mampahomby atsika. Zany ane no hitantsika tamin'ireo izay nandray ny tenin'ny Kristy dia nahita fahombiazana. Ilay jamba ohatra nirahana ho any amin'ny Farisy Loamo, dia nandeha nanaiky izy na dia mbola tao anaty fahajambany azy. Nino ny tenin'ny Kristy izy ka dia sitrana niaraka tamin'izay. Tahaka izany koa ireo rehetra nandre ny teny ka nino azy dia nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao noho ny amin'ny teninao izay miteny manambara ny sitraponao aminay. Ilay teny Andriamanitra, ilay tenin'ny Kristy, ilay teny inona, ilay miasa mahery amin'ny fiainanay. Resy lahatra izahay fa ny teninao ihany no mahatsara anay. Fa ankehitriny Tompo dia mivavaka izahay ho an'ny sokajon'olona rehetra izay manana etaeta mila vonjy, ireo marary marobe amin'ny endro maro samihafa, ireo marary maharitra, ireo marary sarotra hasitranana, ireo marary tsy ahitana fanafody, ireo iverimberenana aretina sy ireo taizana aretina maro samihafa. Na aiza na aiza, na iza na izy izy ireny, indrindra ny zanaky ny fiangonana, entinay mbavaka manokana eo anatrehanao. Tompo vangio ka sio manokana ho afaka amin'ny aretina. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.